Tandrakintsika rahalasy ranabavy. Faly manona fedanan'ny tompo amintsika rehetra, faly tafiaraka aminao ny tenako androany. Vonina ve ianao? Amen. Eny ary. Ndao tsika andray ny hafatra avy amin'ny tompo a. Ndao raisitsika amin'ny bokin'ny Matthieu toko 5 toko 4 azavady. Matthieu toko 4 andiny voalohany raisitsika. Katramin'ny faraky amby folo. Matthieu toko 4 andiny voalohany. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentin'ny fanana kany anefitra mba halainy devoly fanahy. Ary nifady hanina 70 andro sy 70 alina izy, koa noho ny afaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe, tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy, nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo atampony tenipoly, dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, dia mianjerany ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidy ny anjeliny aminao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy namaly, voasoratra hoe koa, aza maka fanahy an Jehovah-Andriamanitra ao. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra, avo dia avo, ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia omeko anao, raha iankohaka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao, ary izy irery ihany no tompoinao. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Efesiana toko 4 andiny 10 katramin'ny 12 no raisitsika. Efesiana toko 4 10-12. Farany mahereza amin'ny tompo sy ny amin'ny herin'ny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanakelon'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana, sy amin'ny fanjakana izao fahamaizinana izao, dia ny amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Asitsika andiny 17. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra anareo. Amen. Raha tianao fantarina ilay hoe fitaovam-piadiana tafiana dia manasanao hamaky an'io hatramin'ny farany Efesiana io, fa reo fotsiny loha no raisitsika androany. Eny ary. Ny zavatra izay ho resantsika androany dia tamin'ny herintsika ohatra ny resaka ny fiainan'ny olona ao amin'i Jesosy. Mety misy ifandraisan'izay ihany angambany. Dia ndao tsika iverina any amin'ny tantara tany aloha mihitsy, dia amin'izay mazava tsara ny zavatra rehetra izay iainantsika. Saika tia ny verset niraisina fa lava loatra ilay izy, manjary hamaky ny Exodosy ray manontolontsika fa loha tantaraiky fotsiny ihany ilay izy. Ao bokin'ny Exodosy ao no misy tantara ny namoakan'i Jehovah any zanak'Israely tao amin'ny fanandevozan'ny Egyptianina. Dia rehefa nandevozan'ny Egyptianina tao ireo zanak'Israely ireo dia navotan'i Jehovah. Dia rehefa navotan'i Jehovah dia nampiasa olona Jehovah, tsy iza fa i Mosesy. I Mosesy no namoakan'izy ireo tao amin'ny fanandevozana, dia navoaka tao izy ireo, dia hozy izy Jehovah hoe, avoakako ao nareo dia hoentiko any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely, any tany Kanana zany. Zay no teneniny Jehovah an'izy ireo, ka dia narahany Mosesy zany rehetrarehetra zany, navoakany ny zanak'Israely hoentina any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Tsy mifanalavitra an'izay mihitsy nefa fa tena zay koa ny fiainantsika aty amin'ny vanim-potoanantsika amin'izao no natongavan'i Jesosy. Hitan'Andriamanitra fanandevoziny fahotana isika dia nalefan'i Jesosy. Dia rehefa nalefan'i Jesosy dia Jesosy no namonjy antsika indray. Dia rehefa navoakan'i Jesosy tao amin'ny fahotana sy ny lalana makany amin'ny fahaverezana rehetra isika, dia tafavoaka tao amin'io lalana fahotana io, dia mety ny taiza
ho any amin'ny fiainana mandrakizay manondro tanteraka ny fiainantsika mihitsy ny tantara ny zanak'Israely ny voaka tao Egipta iny tao amin'ny fanandevozana ny tany fanekena taloha zany tao amin'ny testamenta taloha tamin'ny tantarany zareo fanandevozana teo amin'ny tena teo amin'ny vatana ara-moraly sy ohatr'izany nahazo an'zareo tao Egipta fa navoaka an'i Jehovah izy ireo tamin'ny alala Mosesy dia makany amin'ny tany tondra-dronono sy tantely dia ohatr'izay ihany koa ny atsika nandevozon'ny fahotana lalina isika ka tsy misy mahafaka atsika ao afa-tsy Jesosy irery ihany dia tonga teto Jesosy nanao ny asany teo amin'ny hazo fijaliana dia rehefa vitan Jesosy ny asany teo amin'ny hazo fijaliana ka voarainy fonao zany zavatra vitan Jesosy zany dia izay ianao tsy handevo intsony tsy handevo ny fahotana ianao tsy handevo ny fahafatesana ianao tsy hatahoranao intsony zany satria efa resin'i Jesosy dia rehefa voarainy fonao zany fitiavan'i Kristy zany dia iny ianao makany amin'ny fiainana mandrakizay amen na efa voarainao ve izay fitiavan'i Kristy zay ngeny mba efa voarainao raha misy amintsika mbola tsy navoray dia raiso zany androany fa misokatra ho anao isan'andro zany aloha mandra-piavina eny amin'ny raha ho any lanitra dia itoy isika ao anatin'izany raha lasy ranabavy rehefa mijery tsika hoe tao Egipta tany tondra-dronono sy tantely tao amin'ny fanandevozana isika fiainana mandrakizay ohatra misy zavatra diny kely rehefa inony zay zavatra iray ohatra mbola nisy zavatra teo ampovoany mbola nandalo tao an'efitra aloha zanak'Israely zay vao tonga tany izy ireo fa tsy hoe vao mivoaka tasy dia tonga dia tafiditra tao amin'ilay ilay tany tondra-dronono sy tantely fa mbola nandalo tao an'efitra aloha zareo mbola ohatr'izay ihany koa ny fiainantsika raha lasy ranabavy tsy tonga ianao dia any an-danitra tsy tonga ianao dia any amin'ny fiaina mandrakizay ny fiainanao ao anatin'ny fonao manana fiadanana sy ny fitsaharana ianao rehefa tena tafafantoka aminy fa isika ara-batana tena mbola eto amin'izao tontolo izao ity izao tontolo izao ity ilay eto an'efitra iainantsika ary Jesosy efa nilaza fa eto amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana rehetra satria naninona tao an'efitra nahitan'ireo zanak'Israely ireo zavatra maro samihafa zavatra nanahirana zavatra mafy asotsika ve tao ny nahitan'zareo io dia mbola zay ny fiainantsika hatramin'izao fa aza matahotra ianao fa Jesosy tsy manary anao na zany ary Jesosy momba anao ilay afatry raha lasitraka tamin'ny farany iny hoe Jesosy mampiampita rehefa mampiampita Jesosy tsy maintsy tonga eny ampita ianao hoe pita ho any amin'ny fiainana mandrakizay raha ianao ilay fanavoray fitiavan'i Kristy tsy maintsy tonga eny ampita ianao amen tsy maintsy tonga eny ianao raha Jesosy miazona anao tsy maintsy tonga eny ianao fa inona ny ataontsika nefa mandra-pahatonga antsika eny zavatra misy raha lasy ranabavy dia io hoe ao an'efitra io eo an'efitra io dia azo lazaintsika hoe feno karazan-javatra miseho amin'ny fiainantsika zavatra manahirana ary samy manany azy io raha lasy ranabavy tena hoe samy manany azy fa tsy maintsy mandalo an'io tsy maintsy misy olana mahazo anao ary tena lainga tanteraka raha misy olona milaza aminao hoe amivavaka aty aminay dia tsy misy olana lainga zany satria tsika tafavoaka tao amin'ny fanandevozana dia tsy maintsy mandalo ao an'efitra aloha tsy maintsy izay ny lalan'ny olona zay eo amin'i Jesosy ka raha misy olona milaza aminao hoe rehefa navoray an'i Jesosy ianao dia milamina be ny fiainanao lainga zany satria tsika tsy maintsy mandalo ao an'efitra aloha azonao ve na hiteny ary izy hoe ato aminay nge ohatra izao samy ao amin'ny efitra ihany sany ao amin'ny dezera ihany ny olona rehetrarehetra ianao tsy afaka hiteny hoe ary aminay misy vila amin'ilay be afaka mitsotsotra antsika tsy misy an'izany fa samy mbola ao daholo aloha ka aoka ianao tsy ho voafitaka ny olona zay miteny an'izany fa tsy lavitra amin'ny fiainantsika ny zavatra mahakamo sy manahirana misy amin'ny fiainantsika ary ny ainan'izany daholo ireo apôstôly ireo zay olona rehetrarehetra mpanompo an'Andriamanitra rehetrarehetra eny na Jesosy lay masina indrindra ary dia maty nalaim-baraka novelesina teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika eny na le Jesosy tompontsika io ary dia ny ainan'izany kaza mieritreritra ianao fiainako rehefa mandray an' Jesosy dia milamina be amin'izay ity eo anatinao mety milamina tena milamina misy fiadananao apetraka Jesosy fa ny zavatra hitanao andavanandro reraka ianao raha mieritreritra ianao hoe lamina be ny fiainanao ireo apôstôly voakapoka tapahana ny lohany sasany tany amin'ny fanekena taloha nisy olona nitsofaina zany ny fiainantsika raha lasy ranabavy zany zavatra andalovantsika kaoka ianao tsy voasarika hoe tokony milamina be fa maninona ary ny fiainako ohatr'izao fa maninona ry zareo le tsy navoarain' Jesosy milamina be ireo tsy navoarain' Jesosy ireo mbola any Egipta zareo mbola andevo ry zareo fa ianao le navoray efa noentina nivoaka tao azonao ve ianao efa noentina nivoaka dia ianao efa manana teny fikasana ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely ho any amin'ny fiainana mandrakizay ary lazaiko teo tsy maintsy tonga an' Jesosy eny ampita zay olona novonjeny tsy maintsy tongany fa oka ianao isakrosy tsara aminy oka ianao hiazona tsara aminazy dia io zavatra io eo ao an'efitra io raha lasy ranabavy dia samy manana ny efitra an'io zay angamba na tonga ilay izy eo ao an'efitra satria samy manana ny anazy
Samy manana zavatra iainany. Zavatra mety makarary anao tsy makarary anahy. Zavatra makarary anahy mety tsy makarary anao. Zay mahatonga ana milaza hoe tsika tsy tsara zay zavatra mahazo ny tsirairay avy. Na hoy ianao hoe tena inge hitako tena miorina be nefa manina izy lasa ohatr'izao indray amin'izao. Tsy eo amin'ny toerana ianao. Aoka tsika rehefa misy olona sendra zany zavatra zany dia tsy tonga dia hianana hoe fa niainako io zao no manao an'io. Indraindray tsy niainanao akory ilay zavatra niainany. Tsy niainanao zany sanatria hoe maty zanaka zany dia hiteny ianao hoe micomprendre raha azoko izany. Tsy ho azonao zato isan-jato zany zavatra zany. Fa ny azonao atao dia ny mihaino indraindray mihaino fotsiny ilain'ny olona. Mihaino azy ianao dia mivavaka ao anazy. Zany zavatra zany dia tokony ho ataontsika ho andralasy ranabavy. Fa tsy ho tonga dia hotsorintsika fotsiny efa angatsy efa manana an' Jesosy e. Zany ve dia makarary indray. Fa samy manana ny hevitra ny isika rahalasy ranabavy. Samy manana ny azy. Fa rehefa mandalo an'izany zavatra zany ianao, misy fotoana milamina amin'ny fiainana, tsy dia ampitahotra anao fa misy fotoana milamina amin'ny fiainana. Misy fotoana milamina fa isika fotsiny mila vonona satria ao an'hevitra isika zao. Rehefa tonga mihitsy Jesosy, zay vao milamina amin'izay ny zavatra rehetra rehetra. Fa rehefa mbola tsy tonga aloha Jesosy dia ny ato anaty ihany no afaka milamina. Ka rehefa ny ao anaty ihany ny afaka milamina, dia ny ao ihany aloha ny tena amboarintsika mba hilamina. Hiatrehantsika ny zavatra rehetra rehetra. Amen. Ao no amboarintsika. Aoka tsika atsiaro hoe rehefa atao ny hevitra tsika zany a, dia aoka ianao tonga saina fa tany anady misy atsika. Misy ady isanandro iainantsika. Ka mila mikotrana ianao. Mila mizatra miaraka aminazy ianao. Raha sanatria zao misy manafika ity firenentsika ity a. Dia tsika le vahoaka sivila normala hoe ndanareo afindra ry daholo fa miaramila no hiady. Zareo niomana tamin'izany. Tsy haiko aloha ny antsika raha miomana amin'izany fa ataontsika niomana zany zareo. Dia miomana zareo dia tsika alefa atokana ry fa zareo no efa vonona ny andro an'izany, ny andro tokom-piaina vao niditra miaramila izy dia efa zay ny andrasany. Ka rehefa tonga izy dia tena faly izy hoe aisa. Eto amin'izay vao ampiarina ilay zavatra rehetra ny tenenina hatramin'izay tsisy natao reny. Aoka ianao hanana an'izany toepo zany. Misy ady eo amin'izao tontolo izao, ao an'hevitra ianao, dia voly dia manafika anao isanandro. Ka aoka ianao tsy atoritory. Ka eritreritra hoe milamindamina androany dia aleoloha amin'izao. Fa tonga tampiko io ao an'hevitra io. Tonga tampiko io zavatra mafy izay mahazo atsika io. Raha namaky tsika teo tamin'ilay tantaran'i Jesosy teo amin'ilay Matthieu 4 teo, azo lazaina hoe izy moa efa Jesosy ihany fa fiainan'i Jesosy mitovy amintsika ihany satria izy nitafy nofo. Fa Jesosy tena niomana. Fa tsy hoe rehefa niomana izy dia tsisy fakam-panahina azo azy. Fa niomana tanteraka Jesosy isanandro izy hoe tsy hoe mitady hery izy fa hoe tiano mifandray amin'ny ray, tiano mifady hanina amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataony dia te hanokana ny tenany ho an'Andriamanitra izy dia rehefa atokana ho an'Andriamanitra ny tenany dia mbola tratra ihany izy. Fa inona zavatra nisy? Vitany tsara mihitsy ny azona ny mahazanak'Andriamanitra azy. Satria izy ampisakafo tsara, ampikotrana izy. Zara ny ary misy an'izany rehefa ianao nge rehefa matanjaka maniry mihitsy ireny hoe alefaso izay zavatra hitona. Alefaso mihitsy. Aza mitsoka zany ianao. Eo tsika miresaka hoe tena nompo an'Andriamanitra, tena tiako Andriamanitra, tena zao fa fotoana pratika an'izany ange dia tsy fiemoranao hoe Jesosy tsy niemotra na inona. Ireo apôstôly tsy niemotra na inona. Attitude ilay izy. Mifanahinao efa mahery mifanahinao fa ty vatanao, ty fihevitra ny nofinao ty no matahotra. Ka rehefa matahotra hoe avelao mifanahy hitarika anao. Ny ahafahan'ny fanahy mitarika antsika raha lasa ranabavy, amin'ny fotoana io nofinao io ataonao manaiky hoe za tsy hiemotra. Zay fotsiny ny anjaran'io. Zay fotsiny dia afaka miasa ny fanahy. Eo amin'izao tontolo izao raha iresaka isika ny amin'ny resaka positivisme sy ny développement personnel dia manoatra izay zareo fa saingy izao ny olana tsy hisy fanahy avy eo hanangana anazy. Izay ny problème an'ilay izy. Raha hiteny izy hoe mahery dia tsy hisy fanahy avy eo hanangana anazy fa herin'ny sainy fotsiny izy dia reraka izy avy eo. Fa rehefa miteny ianao mahery satria mahery ny atao anatiko, teny ianao misy hery ao anatinao ao. Za tsy hiemotra amin'ity zavatra mahazo anahy ity. Fa leo atrehako mihitsy zany zavatra zany. Manenjika anao ny olona ny ampiasana. Hatreho zany raiso amin'ny fifaliana. Tsika aloha rehefa manao no mety amin'ny fiarahan'ny tompo dia amin'iny ny ahafantaranao hoe tena autorisation avy amin'Andriamanitra ity zavatra ity. Indraindray mantsika manontany avy amin'ny tompo ve ity sa tsy? Tsika ihany no mijery izay zavatra nataontsika. Misy fotoana ange tsika maka fanan'Andriamanitra. Raha hiteny fotsiny hoe raha ohatra hoe isaoty ato amin'ny lavarangana ato izao ianao,
tsisy ny tenanao misaoty eo fa ozy ianao hoe aloaloha isaoty dia sanatria tapaka ny tongotra ao aveo dia mety izao mihitsy angamba ny sitrapon'Andriamanitra amiko hoe mba tapaka ny tongotra sitraponao zany zavatra zany dia avetsika hiteny Jehova mihitsy angamba ny Jesosy mihitsy angamba mahatonga anatratra ohatr'izao dia dinio arak'izay amin'izay ny fiainanao hoe mety misy zavatra ataonao fanahiniana ohatr'izany ve ihany aokatsika tsy akafanan'Andriamanitra efa voasoratra ao amin'ilay Matthieu 4 teo koa zany tamin'i Jesosy hoe milatsainao any dia hoy izy Jesosy hoe aza makafanan'Andriamanitra fa ianao rehefa mandeha amin'ny tokony ho izy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ka mbola misy zavatra mahazo anao ihany dia eo ianao mahafantatra hoe autorisation ty za efa tsy mangalatra mbola voaendrikendrika ihany atao am-piasana autorisation ty anao tsy kiropaka amin'izany zavatra rehetrarehetra zany fa inony ty Jesosy za efa mba manompo anao ihany fa rehefa fantatra ao amin'izay hoe nandeha tamin'ny tokony ho izy ka fa zany endrikendrehan zareo aleo isy eo ary inona zavatra isy eo roasiny reto ampandoaviny reto vola rehefa zay ny tokony ho izy zay ny tokony ho izy fa raha ianao le tena nangalatra tena ianao nanao alizy efa tsy hoe Andriamanitra natonga nalatsaka tato fa mahatsara an' Jesosy fotsiny tsy mampirisika anao ratsy fa mahatsara an' Jesosy na inona lalana diso alehanao dia izy manokatra ny tanany foana navitra anao amen zany no fitiavan'i Jesosy ka zany tsy hoentinao anosehanao hoe andeha akafanan'Andriamanitra izy hiaro anao foana satria ianao zanany satria ianao tiany efa mividiny lafo ianao nananao foana ary ianao tsy maintsy hamonjy anao izy fa hoy ilay teny hitohy anota ary va isika satria izy hamonjy antsika mba hitombon'ny fahasoavana amintsika dia hitohy ary ve isika andeha hanota ianao tsy hanota fa hiaraka amin'ny foana rehefa ao anefitra ianao zany hoe rehefa misy olana mahazo anao azadino Andriamanitra hoe avy any amin'izao zavatra izao ary azadino izy fa izy tsy mandao tsika rehefa manatra ny zanakitsika mandeha mianatra dia ateritsika ao izy dia lasitsika mody fa Andriamanitra rehefa mametraka anao amin'ny toerana anankiray dia izy miaraka aminao eo miaraka mipetraka aminao eo Jesosy miara-miatrika aminao ny zavatra rehetrarehetra izy ny andrasany aminao dia ianao miresaka aminy rehefa mipotra ilay zavatra manahirana any aminazy ve ianao no hitodika sa tonga dia alao any mihitsy aloha Jesosy ny olona tsy mpivavaka rehefa misy olana izy dia matsiaro fivavahana fa ny olona mpivavaka be rehefa misy olana dia za rehefa mivavaka be mbola tratran'izao ihany reny ny tena manadio an'ilay fiarahana amin'ny Jesosy fa dia tsy maveta mivavaka tsony satria efa betsaka ny nataoko fa le olona le tsy mpivavaka ireny ohatra ny lasa mba tete hivavaka izany izy rehefa misy olana ohatra ny mahavariny zany zavatra izany indraindray fa za tena te-hitenanao anao isakrosy foana amin'Andriamanitra tsy niova mihitsy Jesosy na dia nisy fakapanahy lehibe ary nahazo anazy fakapanahy nomenan'i Jesosy ange zavatra UN nasio anazy mifanjakana rehetra teo amin'izao tontolo izao io efa promesse ho an'i Jesosy zany hoe izy no mpanjaka antsika fa ny devoly koa nanolotra ho anazy ilay tena manitikitika ao anaty mihitsy no nikity an'ny devoly io ilay fakapanahy andeha ianao satria ianao efa nona raha teo ihany ianao zany efa vizambizaka anaiky ianao satsy anaiko ohatr'izany mihitsy mahazo antsika ary isan'andro devoly io dia mandefa zanatsipika ianao zany efa ao anefitra fa mbola misy devoly ihany koa mandefa zanatsipika isan'andro zay ny tenenko anao mila miomana ianao isan'andro hoe tany anady misy anamandra mba tonga an' Jesosy aloha tsy maintsy misakroso ao am' Jesosy tsy maintsy mifantoka ao aminy ahako isan'andro ianao tsy hanadino azy fa mandraindray tsika rehefa ao anefitra dia manadino an' Jesosy rehefa mafy be ny zavatra mahazo ny olona anankiray na ao am' Jesosy ary izy afaka mangalatra izy satria manina mafy loatra le mahazo azy dia tsy nitodika tao am' Jesosy izy fa nitodika tao amin'ilay olana aiza ny amako an'ity olana ity raha misy Jesosy za koa mety nanaonao foana ihany dia tsy hiaraka aminazy Jesosy hiaraka aminao foana anao atoky anazy isan'andro fa izy miaraka aminao foana zao mantsy ny zavatra misy raha lasy-ranabavy rehefa misy mpivady rehefa miaraka izy ireo tsika zany ilay fofombadin'i Kristy tsika zany ilay vehivavy io vehivavy io rehefa tena tia an'ilay vadiny io tsy rehefa mety ihany ny fiainana vao tian'ilay vadiny sa tsy zany fa sanasendra sahirana ary lay rangahy lay lehilahy tsy miala ilay vehivavy ary eo ihany koa ny ahitanao ny finoanao hoe le fitahiana materialy sy le fifaliana hita maso ve no antony mahatonga anao miaraka amin'i Jesosy ndraindray tsika mety latsaka ao anatin'izany hoe tena zay tokoa na dia efa nateraka indray ary fa rehefa miseho aminao zany dia afaka miverina ianao Jesosy hoe mandray anao foana amen mba tsy hifantoka ao anatin'izay fifaliana hita maso ane ianao fa rehefa tonga ny zavatra manahirana ohatr'ireny dia eo ny ahitanao tena tiako Jesosy na zao ary mahazo anahy za tsy halamo za hiresaka aminy ndraindray nge tena mampieritreritra zavatra ratsy mihitsy fiarahana amin'i Jesosy hoe fa nahoana maninona ny tratro ohatr'izao
fa maninona ny fiainako ny oatra zao ny olona rehetra efa niaina zany daholo dia tomora afaka za to taraiky ato firy toana ty mbola eto foana ihany ako ny Jesosy miaraka aminao amin'ny fotoana iny rahalasirana-bavy izy manana ny fieviny fa ny andrasany aminao dia manompo anazy rehefa hivavaka aminazy ianao indraindray izy sika sarotra be le mivavaka amin'ny tompo rehefa tena marary ny ao anatinao fa tomboy amin'ny fiderana anazy za hideranao foana Jesosy mankalaza ny fahatsarahanao ianao le namonjy ana za lay very dia novonjenao rehefa manomboka manao zay ianao dia tsy te hametsiny anjetsika ngena indray mametsiny an Jesosy na tsy miteny ary vavy io rehefa menimenina fotsiny tsika dia efa izy zany na tsy nataonao tany naty vavaka ary le izy dia efa izy zany zavatra fa tena soa ihany Jesosy fa maharitra ny amintsika tena soa ihany Jesosy fa maharitra fa misy fotoantsika tena mamototra be mihitsy fa ianao tena hiazona aminazy atomboy amin'ny fiderana mivavaka ao aminy ny tena fideranan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fotoana hoe mahafinaritra amin'ny fiainanao dia midera azy ianao mahay an'izany daholo na tsy mpivavaka ary fa ao amin'le tena mafy mihitsy ny fiainanao mbola midera azy ianao ino no tena fiderana zay mahatonga antsika na inona miseho eto tsy maintsy midera antsika satria mihoatra lavitra noho izay olana mahazo antsika no fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fiheverany aoka ianao atoky an'Andriamanitra rehefa mandalo ao anefitra tsika zany hoe mandalo olana azonao le izy rehefa hoe mandalo olana tsika dia io fotoana io dia tena fotoana hoe ahafahanao ahita ny herin'Andriamanitra raha mifantoka aminy ianao ao ianao no tena aheno karazana révélation ao izy ny tena afaka miresaka aminao no ny am'le anao falifaly bingy izy tianao foana hainy ny ataonao fa rehefa le mafy amin'izay ny zavatra misy tsisy aletsova tsy maintsy eo amin'i Jesosy ihany na ny olona izay anteheranao re ty tena mahery ty tena mieno anah foana ty tena mivavaka ao anah foana indraindray izy mety tsy ho eo indraindray izy mety tsy afaka fa amin'iny fotoana iny tena relation anao sy Jesosy rery ihany ao ny tena araroty ny fotoana iresanao aminy efa miomana ianao atao loha dia rehefa tonga le izy dia sady zakanao iny no mbola afaka miresaka aminazy ianao rehefa miresaka aminy indraindray tsy voatery le olanao ny resahanao aminy rehefa fatana zany sa mety antsika ao zisika hitako io raha tianao resahana moa tsy maninona za manokana tsy dia manao an'izay loatra tsy azo atao aza manao ohatra anahy za somary hafahafa za tsy dia miresaka amin'i Jesosy loatra izay zavatra mahazo anazy satria fatako fefa hitany fa ataoko fotsiny izay nasaiko ary hovaiko mihitsy hoe zavatra hafa ny zavatra vitanao tamin'ny fiainako Jesosy tena ankasitrahako izany zavatra zany na eo ary le olana dia mbola zay foana ihany no tena tafapetraka aty anatin'ny foko aty dia misaotra anazy any amin'izany fa tsy nafantiantoka anahy mihitsy zany zavatra zany hatramin'izay niainako efa niaina zavatra maro ihany koa izahay na dia ohatrany hoe mbola sandry kely ary le paozy tena efa niaina zavatra maro ihany koa izahay tao anatin'izany fiarahana amin'i Jesosy zany fa niazo antoka misy fifaliana ao amin'i Jesosy misy hery ao amin'i Jesosy ahafahana miatrika ny zavatra rehetrarehetra maro samihafa maro karazany ka za tena te-hitenanao hoe isika zany misy fotoana tena hoe zatra be loatra zay tsy ratsy le izy tena tsara zatra be loatra n'lay resaka hoe tarihan'ny fanahy ka rehefa tsy tarihan'ny fanahy ianao dia manaonao foana avy eo azonao ve zany zatra tiako teneny zany tena marina izay zavatra zay mila tarihan'ny fanahy isika fa le amintsika ihany koa mila zarinao amin'ny zavatra tokony ho izy fa tsy hoe za tsy tarihan'ny fanahy hivavaka dia tsy hanao azy za tsy tarihan'ny fanahy andefitra aminazy dia tsy hanao azy zany tsisy ezaka mihitsy avy aminao ka ianao ary tsy miezaka tsisy fanahy iresaka aminao eo rehefa ianao ary tsy manolo tena zay nge le fanolora teny raha ny fanahy ihany natao hideran'Andriamanitra tsy tokony vonjentsika fa misy anjely be dia be hideran'Andriamanitra any fa ianao no mena fanan'Andriamanitra io fanahy io mba tsy ampatonga ny fivavahantsika ao amin'i Jesosy ho positivisme ianao mila maniry mila miezaka ianao misisika dia mivoaka ny herin'ny fanahy mivoaka amin'ny fitarihan'ny fanahy satria za tsy te hideran'Andriamanitra mihitsy aloha amin'izao dia oke afaka manaraka an'izay anao ray andro raha zay aloha ny tena mavesatra ao am-ponao fa tohizo ange zay fa ho faty ianao tsy hoe maty alevina any ambany tany akory ny tiako tenena fa ho reraka ianao tsy haheno anazy intsony ianao ary tsy maniry ndraindray tsika miandry amin'ny fanahy foana ka tsy henoko ny fanahy miteny anazao dia tsy hanao nininona mihitsy zany tsika satria tsy heno ny fanahy le fanahy nefa tsy ho heninao mihitsy raha tsy misy ezaka aloha avy any aminao zany andeha andohalika ho an'Andriamanitra zany nge amin'ny alina tsy mifanahy foana nitondranao amin'izany fa ianao mihitsy mandray décision androany za hiresaka amin'i Jesosy na misy olana ary za hiresaka amin'i Jesosy ahako
Zany le ezaka avy aty amintsika, zany le etsika. Ilay famonjena no tsy avy aty amintsika. Indray voasarika be satsika dia tsisy nininona zany avy aty amina. Za zany tsy manao nininona. Ny famonjena anao irery ihany. Fa raha te hahery ianao amin'i Jesosy, misy ezaka avy aminao. Raha te hatanjaka ianao, misy ezaka avy aminao. Milaza foana tsika hoe makatoa an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra, fa mifiderana an'Andriamanitra nge manaraka ny teniny. Miaina ny zavatra rehetra izay ny teneniny. Intention fotsiny ianao fa mifanahy mitondra an'io, aza mieritreritra hoe mahavesatra be nge zany. Rehefa manana an'izay ao anatin'ny fonao, za te hanompo anao Jesosy, mahazo aina ilay fanahy hitarika anao. Zay ianao vao teny ho taria ny fanahy amin'izay. Zay vao fantatra hoe hoentin'ny fanahy makaria zany. Fa raha vao tsy izay ny ataonao dia conscience anao mitondra anao makaria dia zany ny fanahy fa mitarika anao. Fa conscience antsika indraindray ilay izy amin'ilay tiatsika iny, raha vao amin'izay ilay izy, mila mailomailo tsika amin'iny. Raha vao amin'ilay metimety amintsika ilay izy, mety conscience ilay izy. Indrindra ianao ka ratsy fifandraisana aminy dia tampotampoka eo izy to dia miresaka aminao ohatran'izay, mety tsy havany aminy izany. Misy fotoantsika teto niresaka an'ilay zana-tsipika, ilay ato amin'ilay côté an'ilay tsara zany mandefa azy, fa misy koa ato amin'ilay ratsy. Mandefa an'izany any anatin'ny lohantsika indraindray manadiso ny fieritreretantsika. Aiza amin'ny fotoana ahafahantsika miaro an'izany amin'ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra foana ihany. Dia hainao no manavaka an'io, Jesosy zany miresaka izany. Jesosy zany miteny zany rehefa miaraka amin'ny foana ianao isan'andro, isan'andro. Raha lasy ranabavy, za tena te hiteny anao hoe mila misakirosy ianao, mihazona anazy. Rehefa tsy mihazona anazy ianao dia tsy mahery. Mila misisika ianao ao anefitra ianao, misy karazana. Inona moa zava-maniry maniry any amin'ny désert. Inona moa reny ohatran'ny tsilo be reny? Ay cactus ay. Tsisy orana nefa izy maniry. Inona tiako tenenina anao? Rehefa ao amin'ny désert ianao amin'ilay hoe tena hoe maina zany. Ok, ianao tena anana attitude lehibe hoe za tsy maintsy mijoro a Jesosy na inona miseho. Tsy maintsy miainga amin'izay aloha ny attitude anao. Zay ianao vao hahen'ny fanahy fa tsy milatsaka fotsiny eo io. Hoe tonga dia iny fa mahery ho azy eo tampotampoka teo. Eo. Io koa nefa mahatsara ny anananao raha lasy anabavy. Misy fotoantsika tena tsy manana herina dia nivavahana ary. Dia mila ny rahalahinao ianao. Resanao izy. Olona tena atikisanao tsara resanao. Indraindray tsy ny fizarana rehetra no zaraina amin'olona rehetra. Na dia samy ankohonana ary. Tsy hoe misy hoe ty tsy dia tiako dia tsy teneniko an'ilay fa mila sivantsika ihany ny olona mahay fa indraindray tsy mitovy ny fatakarana. Indraindray tsy mitovy ilay izy dia mety tsara anao ilay olona, mety ho hafahafa izy any ambadika. Mety tsy amintsika eto izany fa mila zaraiko aminao ohatr'izay fotsiny. Dia rehefa manana ny olona resahana io ianao, dia izy afaka mivavaka ho anao. Dia io olona resahana io ilay niteneniko anao teo hoe olona tsy tsara anao, olona tsy hiteny anao hoe fa nga tsy efa manana an' Jesosy. Fa olona tena micomprendre tsara hoe samy manana ny ao an'efitra ny ity, samy manana ny hevitra ny ity, samy manana zavatra mahazo azy. Ka tsy zakan'izany zany. Raha za aloha zany zakako hoe fa raha mazaka, za zany nitondram-bavaka ho azy. Zany ampahery anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay azoko atao. Manao izay tsy todiantsika any amin'i Jesosy ny tena ataony io zavatra ataony devoly io. Tafio avokoa izy ny fiadiana rehetra mba ahafahanareo manohatra rehefa tonga ny andro mahory. Ianao efa ao amin'ny fotoana mahory satria ao anefitra, fa mbola avy ny fotoana andro mahory iny devoly fa mandefa zavatra amin'izay any anatinao any. Fa rehefa misikina tsara ny zavatra rehetra vao amin'ny tompo ianao. Manasanao amaky an'io Efesiana toko fahinio ahitanao an'ilay izy le hoe tafio avokoa le fiadian'Andriamanitra rehetrarehetra. Fa miroso foana. Izay ny tokony ataonao satria amin'ilay tafio avokoa ny fiadiana rehetrarehetra, izy tsy nanisy hoe dia ity ny aro lamosiny. Satria ny dikan'izay tsy miemotra fa miroso foana. Aro tratra hozy izy dia aro ny loha. Miroso foana rehefa manana fitaovam-piadian'Andriamanitra. Tsy miemotra, tsy matahotra olana. Zany tena tokony fiainantsika zanak'Andriamanitra. Jesosy tsy niemotra. I Jesosy nge nanana fahatsapana satria izy mifono nofo. Teny anao fa nisy fitaintainana ihany hatrika ilay azo fijaliana. Satria mora kely izy Jesosy ko. Nisy fitaintainana ihany tao hoe tena ho faty aho. Satria izy nitafy nofo. Le fanahy tao anatiny tsy natahotra mazava ho azy. Ny fanahy ao anatinao tsy matahotra an'ilay olana iainanao eo. Fa ianao no matahotra. Le fanahy ao anatinao manana hery hatrehana an'io olana io.
fa ianao no matahotra zay mahatonga amin'ny teny hoe le sainao mihitsy mila liberianao fa lehibe lavitra ny ao anatinao. Ilay fanahana anangana an' Jesosy tamin'ny maty ny ao anatinao. Mbola matahotra ihany sika hiatrika zavatra maro. Tena ohatry ny io nataon'i Jesosy io hoe za efa mivady hanina tsara eto noety ny fanahy ho any anefitra hony ho alaina fanahy ao va raisitsika izany. Ary rehefa tsara ofana niaraka tamintsy hoe ny ofana moa izany fa rehefa tsara fifandraisana tamin'i Jehovah izy sy tena hoe misy relation amin'Andriamanitra tsara manjary tadidiny daholo ny teny rehetrarehetra izay voarainy tao amin'ny tompo. Ozy ny voasoratra hoe ozy ny voasoratra hoe ozy ny voasoratra hoe ianao tsy voatery ilay voasoratra fa ozy izy pasteur ihany hoe izao rehefa ohatr'izao. Ozy izy rahalahy ohatr'izao, ozy izy ranabavy hoe ohatr'izao. Tsaronao daholo ireny satria izay tena mivoaka eto nge fitaovam-piadiana daholo e. Tsisy tadidy ireny rehefa tsy misy fifandraisana amin'ny tompo ianao fa inona daholo moa aiza moa le vidéo amin'ny pasteur tovy le ohatr'izao iny. Vao mainka tsy hita le izy. Le connexion ohatr'izao. Fa rehefa tsara mifanahy izy izy ampatsiaro anareo zavatra nolazaiko anareo tsy izay tenenin' Jesosy ihany fa Jesosy ihany moa miteny amin'ny alalan'ny tsirairay avy izay na fizarana le mandritra ny fifadikany eto roa tsaronao amin'ny fotoana anankiray. Ampatsiahivy ny fanahinao izany zavatra izany. Rehefa maninona? Rehefa tsara fifandraisana aminy ianao ray. Sy rehefa manana attitude ianao hoe za tsy hiala amin'i Jesosy rangahy, za tsy hiala aminy. Izay fotsiny para kely ohatr'izay fotsiny antsika fa tsy ezaka be avaiza ilay izy fa izay fotsiny. Fa raha vao ianao tonga dia za dia tsy mavita dia tsy mavita. Za rehefa ohatr'izao za to dia tsy manao. Za rehefa zavatra ohatr'izao rehefa manomboka mandrirandriraka ohatr'izao ilay patron dia za to dia te hiala foana. Dia miala tokoa ianao avy eo dia tsy zavatra voarainao mihitsy ao. Izao mantsy ny antony rehefa avy mandalo zavatra mafy ianao dia za dia mitombo hery ianao, mitombo fahalalana ianao, afaka hizaran'i Jesosy Kristy any amin'ny hafa ianao avy eo. Isika niresaka voaingana hoe hanafaingana amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Arak'izay azo atao moa izany fa izy tonga foana ihany. Dia amin'ny resaka fitondran-tena tena anisan'ny resantsika. Raha tsy mandala ao anefitra tsika, raha tsy nandalo tao anefitra aloha ireo zanak'Israely, za miteny anao fa toe-pona andevo no entiny tany an-tany Kanana. Izay nandevozana anazy tao ihany no entiny tary amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely. Fa mila navototra tao amin'ilay dezera aloha izany zavatra izany. Mbola misy zavatra mila hitsana ao anatintsika ao. Raha milamina be ny fiainanao, tsy mihitsana mihitsy izany, tsy mihitsana izany. Vao mainka ary mahazo hery ilay izy ao. Fa rehefa manomboka mihamafy ao, manomboka mihitanao tena tsisy dikany marina rangahy. Za rangahy be loha be, za rangahy be fo be. Tsy ataoko izay atao amin'ity Jesosy mitarika anao hiantehatra tanteraka amin'i Jehovah, amin'i Jesosy ilay izy miantehatra aminy dia hitanao mihitsy tena tsisy dikany ianao. Fa izy ny zavatra rehetrarehetra. Izy ny zavatra lehibe indrindra, izy ny zavatra tsara indrindra dia mihitsana izay zavatra rehetrarehetra ao anatinao, izay faharatsiana rehetrarehetra azonao tany aminao mbola nandevoziny fahotana, mbola misy ambokambony inge hoe. Mbola misy ambokambony ao ataontsika aiza ireny zavatra ireny rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay tsika. Fa mila manitsana isika. Fanamasina tsy tena manitsana an'ireny loatra, tarika antsika amin'izay tokony ho izy. Amin'ny fotoana anankiray izy amin'ny fotoana anankiray ianao tarihan'ny fanana ndefitra. Fa rehefa tsy mitarika izy rapiso dia tsy mandefitra indray ianao dia ahoana? Iny le tena ianao iny. Mila ny fanahy foana nefa tsika ao anatin'izany raha lasy ranavavy. Mila ny fanahy masintsika ao anatin'izany. Androany hitantara zavatra amintsika mety efa nisy no resako an'ity fa androany izy ho resako amintsika. Nisy fotoana tsy maintsy miverina amin'izay foana moa za satria tao anisan'ny tena dezera lehibe ho anay. Tamin'ny mitinarary, tamin'izy narary tamin'ny 2021 dia nanao tafika masina tany Marivoay izahay vao tonga tany Marivoay mihitsy izay nisy ny antso hoe marary midi. Vao tonga mihitsy vera angaha. Dia ndeha hiverina izany sa hoe ahoana nefa ilay lalana lavitra be. Dia izany ilay vaiko hoe voan-gripa dia Récléo Récléo izany. Dia avy nefa nietratra fanania moa tsy izy ny antso anazy izany raha marary izy. Dia nisy ny antso fandroany indray tena marary izy ato ohatran'ny hafahafa satria koa mbola tsy fahitanay ilay zavatra nisy, ilay aretina. Dia za moa tamin'io raha tsy diso tamin'io ilay narary lamosina be koa dia ilay nametrahan-dralahy sitraka tanana dia sitrana dia faly be. Nahita fitahiana dia afaka teo ny eo ihany tsy niandry adiny iray tateo aoriana fa tonga dia teo ny eo ihany. Dia natsoko izy marary ve ianao?
ohatra ny tsy hainko liza narary aloha fa zana narary lamosiko fa sitrana zavatra zao mafinaritra be aty mafana fa zao fa za tena marary ozy izy dia tsy dia nirarahiako ilay izy satria tsy fantako raha teo ilay aretina fa nandeha ny andro izay nanao tafika masina tany a ny mafy ilay aretina dia navita fitoriana nandritra ny 4 andro teo angamba dia nandeha nody ahako jiry an'ilay izy io tokoa fa narariana moa ilay aretina tsy pasy mo film zay ilay zavatra nisy ay tena grave be tokoa ka ilay izy za zany hoe tsy manino zany za koa manana an'izay toe-tsaina tsy dia mivaky loha zavatra izay indraindray hoe zay zany rehefa zay dia zay zany dia tonga tao an-trano dia ay ohatr'izao mifetsika ilay izy ay tsy maninona io ao metrahan-tanana satria efa nisy nanao ianao dia findra ty zany ao ataontsika nalefa indroa intelo tsisy fiovana ilay izy fa efa tonga saina ihany ato amin'izay hoe rehefa tsisy fiovana io dia mety tokony ohatr'izao zany ny azo azy tsy voatery hositranina zany izy zay zany zavatra tokony isy eo fa rehefa nandeha ny fotoana ohatra ny tsy nety sitrana ihany nanomboka ny reraka ilay attitude tsy mivaky loha hoe zay zany e nanomboka ny reraka amin'izay ilay tena za hoe zay zany ko nanomboka natahotra amin'izay zay ilay zavatra nisy narary ilay vady fa manodidina amin'izay avy amin'izay zay mantsy voaingana mivavaka tato tamin'izay nareo moa aiza mivavaka ay lasa any amin'ilay zandriny reny any amin'ireny ange misy fanahy any amin'ireny ange ohatra an'izao aza makantsony andeha amin'izay ny teny andeha amin'izay ny pression aza makantsony nareo za zany tsy dia tena mpaka décision goavana loatra tamin'ny fiainako fa tamin'io any naka décision lehibe indrindra tamin'ny fiainako nefa tonga dia nyteny hoe tsy mientina lianse vao mainka nanavesatra ny lohako tena ahoana zany Jesosy tatoko moa tamin'izay mbola lanja hoe ianona koa tratran'io ianona koa tena ao mihitsy zany misy an'io zavatra io ianona koa tratran'izany dia ahoana zany Jesosy nanomboka reraka tena hoe tsy hitako izay atao i Even tamin'izay mbola nono fa tsy afaka nono mihitsy izy satria tena nietsika be ilay aretina dia voakapoka ny mety foana izy dia izy moa mbola kely dia fanahy nyresaka fa tsy ohatran'ny ty anankiray ty hoe papa fa manino zany tsy tia maman antsony tsy hoe tsy tia ny elava marary izy mavesatra be zany zavatra zany tamin'izany fotoana zany fa zao ohatrany hoe tsy maninona milao anareo any amin'izany fiangonana zany rehefa mba kalikalma koa ilay aretina dia ozy izy ilay marary hoe sitrano aza hitadiavy vaholana ianao zany tsy hanasitrana anahy mihitsy hoetany amin'olona hafa hanasitrana anahy ny any anatinao lehilahy ianao hoe tsy mahavita an'ilay vadiko aho zany mavesatra be ny zavatra nahazo tena mavesatra tena nanomboka teny zay tena hiala aranga zany tsy ho antsony aho le saina amin'io raha tsy makantsony ve moa dia afaka io ohatrany tsy mitombona hay nefa zany fa mafy be le pression manodidina zay le teneko anao rehefa vao tonga ao anefitra ianao mavita mangalatra ianao fa tsy hoe ao amin'i Jesosy hoe dia mangalatra tsy possible zany fa rehefa mafy ny ataky mavita zavatra mavita manaonao foana ianao dia rehefa matory mampatory an'ilay marary koa tamin'izany dia ela be izy vao matory manomboka amin'ny valy ianao mampatory azy amin'ny ray izy vao matory satria mitaintaina matahotra mikikika mitomanitampoka indray dia ohatrohatrizay foana dia tonga ny tamin'ny ray natory ihany izy dia zay fa natory za indray tsy nahita tory avy eo tsy nahita tory dia izay hoe bon dao aloha rangahy hijerijery baolina kely eo amin'ny internet eo raha misy dia nitsangana teo am-pandriana dia ay Jesosy hijery baolina ho tonga tondohako voaloha aloha hivavaka ka tsy mety zany zavatra ataoko izany fa baraka hijery baolina tonga aloha voaloha tondohako fa tsy mba hiresaka aminao andro alina tamin'io mivoaiko ny varavarakely ambony toeran'izay ny natory tamin'izay le varavarakely FDC ireny dia mivoaina dia mivavaka teo maizina be tsisy olona mahita tamin'izay mivavaka teo teo am-pivavahana teo iny alina be iny milaza nareo nisy feo nyresaka tamiko fa tonga dia niemotra hoe misy olona tafiditra atao trano tonga dia mijery tsisy feo andelahy ao aminay fa tsy za fa tonga dia izy zany olona tafiditra zany fa rehefa niresaka le feo fizika moa fa tsy le mamanga ho fotsika rehefa mihainy tena ohatr'izao feo fizika moa reny ty sofiko ty niresaka tamiko Jesosy tamin'io alina io izavatra nyresahany tamiko izay tsisy hidirany amin'ilay aretin'ilay vadiko izay natory teo am-pandriana tsisy hidiran'ilay situation izay niainako fa nisy tena no teneny anazy zay miala tsiny aloha tsy ho resako ilay izao satria mbola tsy miseho izy hatramin'izao efa tamin'ny 2021 zay zavatra izay fa nisy para fotsiny resako aminao resaka fatokina anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra rehefa avy namangy amin'ny foko ohatran'izay izy
reko ny hery rehefa namangy ana nyresaka tamiko oatra izy tena nisy hery taty anatiko hanohatra ny zavatra rehetrarehetra na iza ny teny hoe melanareo tany sy trano a fa ianao zany tsy hitady vola anaty tsy nampaninona anatsony ny zavatra rehetrarehetra satria naninona na ianao filazany ianao na dia tsisy hidirany ary satria lay masina indrindra no miresaka aminao lay masina indrindra no mamangy anao izy ianao no vangiany Jesosy ianao reo mitsangana hijery baolina ny ao an-dohanao fa nefa mbola nomeny aza nyresaka taminao izy ary azagaga ianao hoe mbola eto hatramin'izao fa izay tenin'Andriamanitra izay no tonga anahy mbola nijanona hatramin'izao satria na eno ny filazany tsy nampanina antsony izay tenin'olona tsy maninona zany mareo mivavaka hoe tsy maninona zay mbola voamaika izay hoany voamaika izay hoany ary misaotra ny tompo fa tao mihitsy koa nasitrana anazy tamin'izay fotoana izay nisy toriteny tamin'izay dia taony nasitrana anazy fa tena désert tanteraka ho anazy zavatra izay satria tena mafy ianao zao mihaino an'izany dia hoe inona koa mafy amin'izany fa samy manany azy za tsy dia mivaky loha zavatra loatra fa tena mafy tamiko izay situation zay za mantsy karazan'olona voatenenina dia manaraka fa tena voalohany tamiko hoe nisy niteny ana olona mihoatra anazy zany nitaona ny ohatran'ny hoe zoky sy oatra zany nefa tsy nanaraka hafahafa be aminazy ny zavatra zany tamin'izany fa nila rehefa Jesosy mihitsy no niteny nizaniza miteny ianao to dia manaraka ianao mandeha ho azy zany fa tsy forsena to dia resy lahatra ianao hoe za hiaraka aminao Jesosy na andao anary zao rehetrarehetra zao olona rehetrarehetra zao za hiaraka aminao nandalo désert ianao fa amin'io fotoana koa Jesosy tena te hiresaka aminao aza mieritreritra ianao hoe tena nandao anazy Jesosy tsy nandao izy fa miaraka aminao fa ianao makaiza amin'ny fisaintsainanao hitady vahaolana hafa venao be dia be mantsy vahaolana ny sio teo anatrehanay ndana makary fa tsy nila nandeha tany akory rehefa mifantoka ao aminy raha manana olana ianao mandalo désert ianao ankehitriny ao anefitra ianao aoka ianao hifantoka amin'ilay Jesosy foana za tsy hiala aminao zay tena hoe mila misakirosy ianao misakirosy aminy za tsy hiala Jesosy reraka any ao anatinao miteny an'izay fa rehefa miteny an'izay ianao dia miasa le fanahy miazona anao renao mihitsy Jesosy hoe raha miazona anao za koa hiazona anao za koa miazona anao ka renao zay feo an'izay satria Jesosy dia miteny isan'andro fa rehefa mifantoka aminy ianao dia reny zany izy fa miteny dia maro tamintsika nanontany hoe avaiza na tonga nanoratra n'ilay hira levany iraintsika kely tato iny avy amin'izay tantara izay ka isika ihany koa moa olombelona dia miverenako teo ny pitso tamin'iray fa tsy niteny intsony izy hoy za hoe zao marina moa ny etomboan'ilay fivavahana amin'ny toerana anankiray ireny ny andro mihitsy hoe amin'iray ndao hiverina eto amin'izay aloha voaina varavarakely ohatr'izao tsara ilay poziko iny aza mezana aloha fa za tamin'izany zany fa tsy za amin'izao hoe misaotra fa manampy ny tompo mampianatra zavatra maro ny andro atsasakadiny teo tena tsy tonga Jesosy tsy niteny izy fa teo ihany izy fa tamin'iny izy nideside hoe hiresaka aminahy fa troublé ty zandry kely ty mila resahana izy satria izy anome équipement anao amin'ny fotoana rehetrarehetra fa raha vo tonga ianao dia mamotitra hoe za tsy ianao za tsy araka amin'i Jesosy za tsy hitady volanao amin'i Jesosy fa iza daholo ny olona fantatry reny fa zao ny olana mazo anahy Davida tamin'ilay nanomboka nanafika anazy amin'izay miaramila manomboka miditra ao an-trano raha ianao zany nitratran'izay zavatra izay na ny vavaka mety ataonao mety tsy vavaka tsony ary angamba rehefa reo inona moa ireo miaramila mpandrava fanaovana ireo olona mpigirevy ireo no manafika ny tranonao izay efa hitanao hoe ary zalahy reto tsy mitsitsy raha reo ny tonga ao an-tranonao Davida mbola natsiaro an'i Jehovah foana za hiaraka aminao foana za hiresaka aminao foana Jehovah zay fievitra foana ihany no arahako eto androany ianao anana an'izany toe-po zany velomo mihitsy ny ao anatinao tsy olona reradraraka efa nomena fanahy mahery tsika te hiasa io fanahy mahery io fa ianao mihitsy mila manaiky hoentin'io mila ekena le izy fa tsy mipetraka fotsiny ianao dia alefaso ary fanahy mahery aiza ianao tena ianao fa tsy miasa io fa mila décision avy aminao amen tsika hitsangana tsy aika zatra voarainao anatin'izany afatra foy izany fa raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoko